Ray aman-dreniny dia mandray adidy toy izany koa ny ray aman-dreny. Jereo tsara ilay fanoratako azy ao ray aman-dreny misaraka amin'ny fanoratana azy, ray aman-dreny mitambatra amin'ny fanoratana azy. Fa maninona nga ny anankiray ny sarahako, ny anankiray no atambatra. Rehefa miresaka tsika hoe ray aman-dreny ka misaraka le ray aman-dreny dia dada sy neny zay. Fa rehefa miresaka hoe ray aman-dreny ka mitambatra le izy, ao anatin'izany paster, ao anatin'izany ny maire be ny tanàna, ao anatin'izany président fokotany, ao anatin'izany hoe reo olona mpitondra tsika sy tompona andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina, ny ray aman-dreny mitambatra ny fanoratana azy. Fa raha vao hoe misaraka izy dia dada sy neny zay. Zay zany tsara ho fantatsika izay eo amin'ny fomba fijery, fomba fisainana ary eo amin'ny fiainana ankapobeny mihitsy. Ka tsy ny ray aman-dreny dada sy neny ihany no manana didy na manana andraikitra, mitaiza sy manabe, fa manana didy ihany koa ny mpampianatra ao anatin'io, ny paster ao anatin'io, mompera ao anatin'io, zoky ao anatin'io, ny filohan'ny fokotany ao anatin'io, ny mpitondra antsika ao amin'ny fiarahamonina ao anatin'io. Ray aman-dreny mitambatra io. Dia zay zany mahatonga antsika mieritreritra an'izay, ary tadidio tsara ho antsika ray aman-dreny. Fa ao anatin'ny tokantranontsika isika ny tanora sy ny ankizy dia mipetraka ao amintsika ora vitsivitsy fa ny tena ny ampaha-potoana betsaka ny ampianarana. Dia ao anatin'ny fiarahamonina reny ny tena mitaiza azy. Fa ianao tsy nampianatra azy manao beloty fa tonga avy any izy mahay beloty. Azonareo ohatran'izany. Ianao tsy mampianatra azy manao domy fa tonga avy any izy mahay domy. Ianao tsy mampianatra azy miloka fa tonga avy any izy mahay miloka. Inona mahatonga an'izany? Satria misy mpanabe ihany, misy mpampianatra any ary misy mitaiza azy ihany. Zay zany tokony ho atsaintsika izany fa tsy maintsy eritreretintsika mandrakariva. Inona ary no mahasamihafa n'ilay hoe mitaiza, manabe, mampianatra. Ataoko malakilaky kely ty fitaizan'ilay fanomboana. Ny mitaiza reto famaritana ireto dia tena tsy hoe ny fironiko zay moa zany tsy hoe mamoroporona fahatany, fa misy loharano amezana anareo hoe zao no nakanan'io, zao no dikan'io, zao no hevitr'io. Ka ny hoe mitaiza, dikany hoe mitaiza dia mikarakara sy mikoloka manao zay ahavelona sy hitombony ary mitombo ara-batana. Io zao tsika mahita reny mamahana zazakely, io zany natao hoe mitaiza. Mitarimo izy ny olona any amin'ny kôty, mitarimo. Zany mitarimo zany nefa ndraindray ihany nampiasaina amin'ny olona. Fa ny tena hoe mitarimo dia izao biby fiompy ny tena atao amin'izy io. Kanefa koa azo lazaina hoe mitarimo ianao raha ohatra ka ao an-tranonao misy olona zay raisinao ka tsy ampianarinao, tsy tarihinao, tsy beazonao fa omenao hanina fotsiny dia me matavy dia mitarimo ianao amin'izay. Amin'izay fotoan'izay miompy olona ianao. Zay natao hoe mitarimo. Fa mitarimo koa ny dikany hoe mitaiza. Ka tandremo tsara fa ilay mitaiza tsy dia tsara loatra raha ohatra ka te hanabe ianao, fa tsy ampy io zany. Miompy, zay ny dikan'izy io. Zay mbola tsy afaka miantena no tezaina, fa rehefa tonga taona ny olona anankiray tsy tezaina intsony. Zay ny tsy dia tena tiako loatra. Tsy dia tsara loatra ilay hoe mifampitaiza ny fiangonana sy ny mpitandrina. Azonareo tsy dia tsara loatra zany, satria raha ny teny malagasy ny jerena ny atao hoe mitaiza dia olona tsy ampitaona. Ka ny paster efa ampitaona, ny fiangonana efa be taona, dia noho izany tsisy hoe mifampitaiza zany. Fiteny malagasy fotsiny teneniko fa tsy ataonareo zao hoe diso zay olona miteny zany atao am-piangonana akory, fa zay ilay atao hoe mitaiza. Fa inandray mampianatra. Ny atao hoe mampianatra dia ohatran'io sary ho hitanareo io ihany. Manoro hevitra anaovana na tsy anaovana zavatra iray. Ohatra ianao zany mampianatra teny tandremo tsy mahazo manao an'ity, fa izao ny zavatra mitranga rehefa manao an'ity ianao, fa ity atao. Mampianatra ianao zay. Ty indray misy zavatra tanterahanao, zao ny fomba fanaovana an'ity, fa aza atao ohatran'izao ny fanaovana azy. Na ianao manoro hevitra hanaovana na tsy hanaovana zavatra anankiray ary mampita fahalalana amam-pahaizana, dia zay natao hoe mampianatra. Zay amin'io fotoana mampianatra io tsy raharahako na poloky ianao na maninona ianao fa mizavatra tiako ampitaina dia zay ihany ny ohatra fa tsy zany akory no ataoko. Za zao mpampianatra Soratra Masina, mpampianatra momba ny hay baiboly, mpampianatra testamenta taloha, dia natao hoe mampianatra zany dia zao mampianatra fotsiny dia zay aizanareo ny testamenta taloha no ataoko. Na ohatra ianao na angalatra ianao na aninona ianao mampianatra ataoko tafita iny dia zay fotsiny. Zay atao hoe mampianatra. Ka anjarantsika mieritreritra hoe mety ve mitaiza fotsiny, mety ve mampianatra fotsiny, satria mampianatra dia manoro hevitra anaovana na tsy anaovana zavatra anankiray, dia manome
sy mampita fahalalana mikendry haitao zany hoe zay aizanao anio no ataonao. Zay zany dikan'ireo tenin'ireo mitaiza manabe, mitaiza sy mampianatra. Fa inona le atao hoe manabe? Ny atao hoe manabe zany a raha jerentsika dia mikarakara sy mikoloka manao zay ivelarana amin'ny mahaolona manotolo. Nisy nanontany any ray andro, fa inona pasteur ny tena dikany hoe olona rehetra sy olona manontolo a? Ny atao hoe olona rehetra dia zao ny vehivavy, ny lehilahy, ny ankizy, ny tanora, ny zatovo, zany natao hoe olona rehetra. Fa ny atao hoe olona manontolo dia zao ny saina, fanahy, vatana. Ka natao hoe manabe sy mitaiza ny olona rehetra, ny sokajin'olona rehetra. Ny olona manontolo dia tsy misy avery, tsy niara-panahy ihany, fa niara-tsaina koa ary niara-batana ihany koa. Dikan'izany ny manabe zany mahafao be, misy généralité ozy izy mivazaha, mahafao be izy io, tsy ny saina ihany, tsy ny fanahy ihany, fa ny vatana ihany koa. Dia daroatra nareo zao mihaino radio fahazavana dia hoe fa ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Indray nefa anao gaga ihany satria nisy fotoana tao ao tsy mahazo mandefa ilakalony fahinony radio fahazavana dia gaga ny olona manontolo ve zany? Satria misy kolotsaina tsy ampy ao anatin'izany. Raha dia ataontsika hoe olona ny resaka radio fahazavana fotsiny amin'ny malagasy atsika ohatra, dia jerena tsara hoe amin'ny lafiny rehetra zany atao hoe olona manontolo zany. Ka manabe dia mikendry an'ireo mba hahatonga ny olona mahay miaina amin'ny sehatra rehetra ka hananantsika olombanona. Zay natao hoe manabe. Noho izany a mahafao be ny manabe, satria rehefa manabe dia sady mitaiza ny mampianatra. Azonareo zay samihafa zany. Dikan'izay zany izy mety indrindra ny manabe, fa ny mampianatra mampita fahalalana. Ary be dia be ny mpampianatra mampianatra izy fa tsy manabe. Zay zany tokony fantatsika. Ary ny olona mitaiza moa zany dia hoe teizateiza ao dia rotsirotsio ampatoriana moa ny mitaiza ny tena betsaka mba tsy hanaovany raharaha, mba tsy habe raharaha azy. Dia zay le atao hoe mitaiza. Fa ny olona tezaina dia ny olona tsy ampitaona. Zay zany amin'ny ankapobeny. Ara-pamaritana zany raha ohatra ka jerentsika ny famaritana. Ara-pamaritana ny mitaiza tsy voatery mampianatra, ary mampianatra tsy voatery manabe. Misy mahay satria nandray fampianarana fa tsy mendrika sady tsy valina. Misy zany a. Ary zany mahatonga antsika eritreritra mandrakariva, maheno angambonareo olona miteny hoe ty firenetsika ty tena manan-karena olona manam-pahaizana fa tsy manana olombanona. Ny olana dia zao nianatra daholo fa tsy nandray fanabeazana. Tsy afaka mibe, teny malagasy zany teneniko zany mibe. Natao hoe mibe dia izy ihany manabe ny tenany, mandray fampianarana etsy roa, mandray zavatra maro be dia mibe. Amin'izay natao hoe fanabeazana. Zay zany a amin'ny ankapobeny. Ny hosaintsaintsika zany dia ity. Le lohateny zareo tsara, Soratra Masina manabe ny ankohonana sy mampianatra mitaiza. Inona no saintsainy? Fanontaniana apetraka amintsika dia hoe inona ny tena ilaitsika sy ampiasaitsika ny Soratra Masina eo amin'ny ankohonana? Ho fitaizana ve, sa ho fampianarana ve, sa ho fanabeazana ve? Fanontaniana tokony ho resahantsika io a, na ho an'ny sekoly alady, ho an'ny sampana vala atao am-piangonana. Inona ny tena atao? Mitaiza ve, sa mampianatra ve? Ho anay mpitandrina mitaiza ve, mampianatra ve, manabe ve? Ho an'ny ankohonana dada sy neny, zoko sy zandry eny am-pianana tokantrano. Ankohonana ny resahantsika. Tsika ve tena hitaiza, sa ampianatra, sa hanabe? Reo zany a mendrika ho saintsaina zany reo rehetra reo. Misy zavatra tsy maintsy sedraitsika. Inona ny tena olana ho sedraina? Inona izy io? Génération Z. Tsara ihany ho fantatsika io génération Z io. Malaza be izy io, ary ndraindray malaza itsirana oatra volitsaoana. Manahirana be izy io. Inona moa zany? Ny génération Z dia tsy inona akory fa reo taranaka amin'izao fotoana izao dia ndray mihira zany. Izy ireny amin'ny ankapobeny dia olona te hiaina malalaka kokoa, ka tsy te ho feheziny foto-kevitra sy ny fomba mampanao. Zay zany ny tena mampiavaka azy. Te hiaina malalaka kokoa ka tsy mety ho fehezina. Dia izay zavatra dia efa mety manahirana eo amin'ny lafiny fanabeazana.
manahirana zany a dikan'izay zany ho atsika ray aman-dreny ho atsika fiangonana tsy dia moramora ny miatrika ny fanabeazana atao hoe génération Z, tsy dia moramora izy io zany dia antsoina ihany koa hoe zoomer amin'ny teny anglisy zany, zay teraka teo anelanelan'ny faran'ny 1990 770 ka hatramin'ny taona 2012 no sokajinin'ny olona za anatin'izany génération Z izany. Samy manana fanasokajiany moa io, fa io fanasokajiana anankiray. Zay teraka tao anelanelana io zany no atao hoe Gen Z. Fatandremo tsara fa tsy moramora fa indraindray anarana mahafaly fotsiny le izy. Fa indraindray mahatonga antsika hieritreritra mihitsy hoe ahoana ny tena tokony ataontsika. Ka inona moa zany zoomer zany? Avy amin'ny teny anglisy izy io. Ny dikan'io teny io zany dia hoe mifindra aingana dia aingana ary tena manana fanganam-pandeha sy miriotra tsy azo tanana. Zay ny dikan'io. Manana hevitra tsika ny amin'izay. Rehefa miatrika génération Z zany tsika dia mila mieritreritra na ny ray aman-dreny eo tokantrano, na ny fiangonana, na ny sampana, indrindra ny estike. Ao zany ny tena misy ny génération Z. Ao anatin'io koa ny sekoly alahady. Misy sika fa tsy tena manana an'io ohatra ny zokozokon'ny sampana reny. Mety manana an'io koa ny dorcas satria misy dorcas efa miantso ny olona 13 taona zay 12 taona. Soatana moa ny dorcas ety amintsika. Fa ny tena manahirana amin'io dia izao fanontaniana aroso dia hoe isika ve tena manana fanganam-pandeha takiny ny génération Z eo amin'ny fitaizana sy fanabeazana? Manana an'izany ve tsika? Manana an'izany ve ny saitsika? Maharaka an'izany ve ny fiangonana? Mila mieritreritsika ny amin'io toe-javatra io. Dia manahoana ny olona amin'izao fotoana izao? Raha jerentsika ny olona amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe voataiza sy beazy ny Facebook. Tena milaza aminareo nareo atao loatra mitabataba. Sandrano zany génération Z. Aza mitabataba. Zao ny tiako resahana amintsika dia izao. Mila mandinika isika fa na itsika reto aza tsy ny ankizy tsy ny tanora ihany. Fa isika ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao manam-potoana be dia be olanina amin'ny Facebook noho ny makiana baiboly. Manana an'izany tsika. Ary tena zany tena tokony hoeritreretina hoe ahoana raha izany mpanabe, ahoana raha izany no mpampianatra, ahoana raha izany no mitaiza. Za tsy miteny hoe mamaky baiboly dia eo foana, fa mandinika baiboly, mamaky ny momba ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Fa voataiza ny sy beazy ny Facebook tsika. Ny tanora amin'izao fotoana izao, ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, ao ny atao hoe TikTok mba amin'ny internet sy ny zavatra maro samihafa. Zany ny tena mahavoatsika amin'izao fotoana izao, tsy ny génération Z ihany fa na ny olon-dehibe azy tratran'ny aretina tahaka izany. Io zany tena mampieritreritra antsika mihitsy. Ary io zavatra io indraindray tena tsika zao dia miteny foana hoe ny zanak'Israely dia antefy tany Egipta fa tsika koa antevy ny Facebook. Mila fanafahantsika amin'izany. Satria tsika no mitaiza, tsika nge tena amin'izay soratra masina manabe ny ankohonana sy mampianatra mitaiza. Rehefa avy eo tsika ahita hoe inona ny anjaran'iza ao anatin'ity fitaizana ny ankohonana ity, inona no anjaran'iza. Ilaina tokoa ny fanamby. Tsika zany mila manao fanamby. Raha mijery zao tsika n'io sary io, sary vazaha io eo ambany io, vazaha kely reo, fa ankizy kely reo fa manana telefônina ampelantanany. Fa reny rehetra reny anisan'ny fomba anankiray hitaizana sy hanabeazana ny zanaky ny vazaha. Ary raha makany andafy tsika ny amin'ny fiangonana FJKM ny andafy eny Mpitandrina dia mbola mitovitovy amin'ny antsika ty ihany moa na fampianarana sekoly alahady azy. Fa misy ireo fiangonana ohatra hoe tany Frantsa nisy fiangonana anankiray nijerenay tamin'izany dia hoe atony ny sekoly alahady. Inona ny sekoly alahady ty no salina ny sekoly alahady. Fa ny sekoly alahady ny endry zareo tsy miaraka amin'ny lehibe, miara-mivavaka. Fa misy fialam-boly be dia be ao, télé, écran, inona zany ny fitaizana sekoly alahady hono zany. Tanareo ohatran'izany zany le dia inona ny antony ohatran'io olona nino io sary hitatsika io. Dia tsika ve tena maharaka? Misy zany zavatra tena tokony hoeritreretintsika hoe mila manao fanambo ny fiangonana. Za tena miteny an'izany amintsika fa tsy fantatra ny faran'ity fiangonantsika ity atsoatsy. Raha ohatra ka iaina-pahazarana fotsitsika amin'ny fitaizana.
fa tena mila manao fanampitsika ampitombo ny fanganam-pandeha mba tsy aonao resaka ambony vavaady fotsiny hoe zao votozy filazantsara Madagasikara fa ianao mamoto fa ny olona tsy telefona ny azonao ao mamoto filazantsaratsika mamoto filazantsaratsika be deabe ny manao fampianarana fa tsy taitra foantsika za zao tena milaza aminareo fa misy olona atao amin'ny fiangonana anankiray tena nandefa message be deabe tamiko maly hoe paster mba te hianatra mihitsy inona atao hoe lilita mbola tsy nahino an'izany lilita zany aho ao amin'ny baiboly misy an'izany lilita zany ela hoe nampianarako baiboly tsy nahita zany lilita zany a paster mampianatra atao hoe lilita inona zany lilita zany io lilita io a dia vehivavy nataon'Andriamanitra voalohany vadiny Adamo fa nivadika devoly izy io dia norohan'Andriamanitra izy vao nanao any Eva zany any am-piangonana ny lazaina dia tsika tsy taitra satria zany lilita zany hitana any amin'ny internet ary paster manao zany a hitanareo ahoaiza ary ty finoatsika ity nefa tsika eto nde Soratra Masina manabe ny ankohonana sy mampianatra mitaiza tezaitsika amin'inona ny olona tezaitsika amin'inona ny zanatsika inona no entin'ny fianakaviana sy ankohonana mitaiza ny ankohonany mila mandinika tsika fa tsy maintsy miainga eto anatin'ny Soratra Masina zany dia eto tsika hoe mila tena manao fanampitsika inona moa no ampianarinao raha tsy ianao mahay aloha dikan'izany tsika aloha manao fanamby mba mianatra Soratra Masina zay zany ny amin'iny fa hiditsika ajanoko eo amin'izay ny fanairana sy karazana fanairana sy famoaza an-tsaina fampieritrretina atsika iny fa hijeritsika izao voalohany lehibe inona marina moa ty Soratra Masina ity mety hokaka tsika hoe zavatra iraha mahita ihany vety zany dia lazay mipastera inona atao hoe Soratra Masina tsara manambara amintsika fa samihafa ny antsoina hoe baiboly Soratra Masina tenin'Andriamanitra tsy mitovy zany tsy azo ampitoviany zany samihafa tsy azo sarahana izy io ny baiboly dia boky tenin'Andriamanitra enoina rehefa miresaka zany tsika hoe Soratra Masina masony mamaky rehefa miresaka tsika hoe tenin'Andriamanitra ny sofina miasa rehefa miresaka tsika hoe baiboly boky fotsiny le izy zay zany tadadiny zay zany tokony ho fantatsika reo izy ireo misy sarisarika ireo dia mazava be amintsika ka mila mitandrantsika tsy ampifangaro nefa tsy mahazo manasaraka an'ireo tsy azo sarahan'ireo nefa tsy azo ampitoviana eto zao tsika dia miteny mazava ankohonana no be azy tsy amin'ny baiboly fa amin'ny Soratra Masina zay ny tsy maintsy jerentsika tsara ny baiboly dia boky ny Soratra Masina dia zay vakina fa soratra ao anatin'ny baiboly ary ny tenin'Andriamanitra dia enona nareo zao miaino dia avy atao amin'ny baiboly ny resiko dia tenin'Andriamanitra enona zany tenin'Andriamanitra io dia inona ary le Soratra Masina io mamaky atsika satria io anatin'ny lohahevitra ao ny Soratra Masina dia soratra kavakina voarakitra ao amin'ny baiboly zay ato anatin'ny baiboly zany ny Soratra Masina fa zay any amin'ny internet ka misy lility tsy Soratra Masina azonareo zay zany zay ao anatin'ny firana tsy Soratra Masina zay atao mazava tsara mako zay ao anatin'ny firana tsy Soratra Masina fa iry fa zay ao anatin'ny baiboly ihany no Soratra Masina olombelona toatsika no nanoratra ny Soratra Masina ary olombelona teo ambany fitarihana sy tsindrimandra ny fanahy masina misy fahasamihafany kely nen'ny silamo ny Coran dia lazaindry zareo hoe nosoratan'Andriamanitra dia rehefa nosoratan'Andriamanitra dia nomeny ny olona dia notatazany Mahome le boky dia iny zany natao hoe soratra Coran Andriamanitra ny nanome azy fa ny atsika tsy avy amin'Andriamanitra hoe mivantana zany io fa olombelona nanoratra an'io tsy Andriamanitra manao dicté na manao soratinonina nazahoana amin'ny baiboly fa tena sain'olombelona teo ambany fitarihan'ny fanahy masina no nazahoana ny Soratra Masina ohatran'izao faranavatsika azy raha tenareo azo raha ohatra zao jerentsika io dia io le olona mpanoratra fa misy avy any ny fanahy masina dia io fanahy masina io ny asa tamin'ny olona no niteraka ny Soratra Masina noho izany dia mazava tsara asan'Andriamanitra sy asan'ny olona no nahazahoana ny Soratra Masina
Zany mahatonga ny mpamaky soratra masina teo tsy maintsy mangataka ny fanahy masina. Inona ny antony? Ohatra manao zao zany hoe Andriamanitra, lay fanahy masina niasa tamin'ny mpanoratra mba aoka hiasa aminay, dia izy no hiteny aminay hoe inona angary fanahy masina ny tianao olazaina raha nampanoratra nio any jaonina ianao, inona ny tianao olazaina raha nampanoratra nio ny mpanoratra ianao. Dia miasa ny fanahy dia mibitsika amintsika, kanefa ilay olona mitory teny dia olombelona, olona sy fanahy na mpanoratra na itsika mandraka kely etrehitiny. Miakatra tsy ambony pilipitra tsy paster fa tsy anjely tsy fanahy iny fa inona iny olona. Fa saingy no niasa ny fanahy miasa aminy sy miasa amin'ny mpiaino dia mandreny tenin'Andriamanitra tsika. Mangina daholo nareo miaino ny tenin'Andriamanitra nefa olona no nitory. Dikan'izay ny Andriamanitsika dia Andriamanitra miara-miasa amin'ny olona foana. Na aiza dia miara-miasa amin'ny olona. Manoratra soratra masina izy, olombelona sy Andriamanitra. Aiza Andriamanitra zao? Ilay fanahy masina. Azonareo? Rehefa mitory teny tsika, olona sy Andriamanitra. Nangatahana ny fanahy masina dia miteny paster olombelona. Tonga indray Jesosy Kristy nitoritoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria olombelona, ny fanahy masina na tongavany Jesosy dia Andriamanitra sy olona. Tsy misaraka mihitsy eo amin'ny finoana kristianina, olona sy Andriamanitra. Tsy sarahana mihitsy io, tsy sarahana mihitsy io zany. Tsisy zany fanahy avy hatrany fotsiny zany, tsy manana an'izany zany tsika, tsy izay le finoantsika, fa tsy afaka misaraka olona sy Andriamanitra. Ary taty aoriana azy nanaiky mihitsy Andriamanitra dia hidina hiara-monina amin'ny olona, dia miara-monina amintsika izy, eto tanànantsika izy. Ao nafantarantsika fa eto tanànantsika Andriamanitra, ty tranon'Andriamanitra, itsy ny tranontsika fa nododirinina amin'Andriamanitra tsika. Zany anke zavatra tokony ho azontsika tsara e. Ary zay le atao hoe finoana kristianina, tsy misaraka ny olona sy Andriamanitra. Ka tandremo tsara fa fahadisom-pinoana ny mieritreritra hoe ny fanahy masina dia ny soratra masina dia nataon'Andriamanitra soratononina. Dia nanoratra fotsiny le olona tsia, fa tena niasa ny sain'le olona. Zay no mahatonga antsika mianatra, ny sehatela mianatra, ny mpitandrina mianatra. Inona no ianarana? Lay antony sy lay toe-tsain'le mpanoratra ny takariny. Fa ny fanahy masina tamin'le mpanoratra miasa amintsika koa. Dia inona ny ianarako zany sisa dia lay toe-tsaina sy fahaizana io mpanoratra io. Dia ezahako viana moa izy nanoratra tamin'izao, inona ny antony nanoratra, fa inona ny toetra ny mpanoratra io, dia iny lay ianarana amin'ny teolojia. Fa ny fanahy masina miasa amintsika, zay niasa tamin'ny mpanoratra ihany. Zany ny fomba atao, zany no antony mahatonga antsika mianatra. Ka tandremo tsara ny soratra masina fa fahadisom-pinoana ny mieritreritra, fa ny soratra masina dia nataon'Andriamanitra soratononina ka tsy azo kitihana tendron'ny azy. Tandremo tsara zany tandremo tsara zany. Fa na mijery amin'ny baibolintsika ity azy tsika dia be ny diso ato. Ohatra, isaka mamaky baibolinao dia mbola mahitinareo hoe hianao, fa tsy teny asa zany, tokony tsisy aintsony hianao, satria nahoana olombelona nanoratra an'io. Fa saingy zany tsy mahafoana ny asan'Andriamanitra. Ajanoko eo iny fa anohitsika hoe jereny tsara le izy. Inona tsara ny soratra masina? Maro ireo soratra lazaina fa azo tamin'ny tolotsaina amin'ny fanahy, be dia be ny eritreritra an'izany. Azo tamin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Anisan'izany ilay soratra misy le hoe lility zany. Zany mahatonga ny olona mampiasa zany lility zany. Lility aza mahabe averisaina n'izany lility zany na manonona azy aza mandreraka. Fa zany eritreretiny olona avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ka vokatra io zavatra soratra be dia be na mijery internet nareo raha misy mahita internet, be dia be no milaza hoe ty soratra masina fa tsy tafiditra ao amin'ny baiboly, ty soratra masina fa tsy tafiditra ao amin'ny baiboly. Aza mety adalaina. Fa izao zany no antony ny antsoina hoe nanaovana ny hoe kanona. Zavady, inona moa ty kanona ty? Ny kanona dia fomba nanivanana reo asa soratra marobe ny ambona ho soratra masina. Be dia be ny soratra nataon'ny olona hoe soratra masina ty, soratra masina ty, azo avy amin'ny tsindrimandry ny fanahy ty, be dia be. Fa vokatra zay very anjavona ny fiangonana. Dia nivory ireo tompona andraikitra ny fiangonana marobe teo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Mariako tsara, teo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Olona manam-pahaizana, jiosy sy firenena samihafa nivory. Dia ny teny hoe andaotsika anao fandrivanana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ka ametraka fepetra mahasotsivana. Inona tsara no atao hoe soratra masina? Fa
raha izao no mitoy dia feno boky lazaina fa soratra masina zao tontolo zao. Dia nametraka fepetra ry zareo, dia izay fomba natao amaritana ny atao hoe soratra masina izay natao hoe kanona, dia natao tamin'ny mpahamalinana zany, natao tamin'ny mpahendreny zany teo ambany fitarihan'ny fanahy, ary ela be taona vitsivitsy vao vita namaritana hoe reto natao hoe soratra masina. Dia tsy aza miraharaha azy hoe ahoana ny natao tamin'izany, mba namianatra dia mahay an'izany, fa netritsika tsy hianatra an'izany, fa lava be zany. Fa izay nekena tamin'izany hoe reto natao hoe soratra masina dia natao hoe soratra kanonika, ka ny soratra kanonika no atao hoe soratra masina. Ho antsika protestanta dia izay ato ihany natao hoe soratra masina, izay ato ihany. Ity zao ny antsika protestanta, fa raha mankany amin'ny katolika ianareo dia manana tombony ny anazy. Noho izany reny tombony amin'ny katolika ireny tsy ekentsika ho soratra masina. Azonareo? Tsy ekentsika, tsy manaiky an'ireny ho soratra masina tsika. Ka raha miresaka tsika hoe soratra masina no mitaiza dia izay amin'ity ihany zany, tsy ny hira ao anatin'ny firana zany, tsy teny azo avy amin'ny internet zany, fa izay ato ihany. Zay atao mazava tsara ny fotomponoantsika mba tena hazava be hoe reto ihany ny tena entina mampianatra, reto ihany entina mifampitaiza, reto ihany entina manabe amin'ny maha-kristianina. Noho izany natao hoe kanona. Raha ohatra ka jerentsika zany, ny kanona dia ireo soratra voarakitra ao amin'ny baiboly, azo avy amin'ny fanahy masina ka nandalo sivana sady ekenako ho an'ny mitondra ho amin'ny finoana mahitsy sy marina. Zay ato ihany no ekena ho mitondra ho amin'ny finoana mahitsy sy marina. Anao ohatra aminareo teto anatin'ny FJKM ndray taona zay nisy mpitandrina FJKM tonga amin'ny fotoanan'ny 20 jona, dia nantsony teny avoloa ny FJKM dia toriteny, dia mpitandrina FJKM no ny toriteny fa saingy ny boky makabe ny toriny. Azonareo? Fa tena ady hevitra saika tsy vita tao ny FJKM. Ny antony dia tsotra, rehefa boky akoatra ny antony torintsika dia tsy soratra masina zay ny raisinao. Mila mitandrina zany tsika, tsy soratra masina zay ny raisinao, ary rehefa tsy soratra masina dia tsy tenin'Andriamanitra ilay notorinao. Mila mitandrina zany tsika ny amin'izany, ary zany mampieritreritra ny amin'ny pastera izay mitoriteny, manao fampianarana, manao be dia be, fa tsy miainga avy amin'ny soratra masina, na tsy manazava soratra masina fa tsy tenin'Andriamanitra notoriana. Tsy maintsy miainga ato ihany vao mandray ny tenin'Andriamanitra isika, ary zany natao hoe soratra kanonika. Mila entika tsika amin'izany, fa raha tsy zany nareo dia torian'olona lility foana. Mila mitandrina tsika ny amin'izany, tena mila mitandrina, ary mila mailo, ary mila masika, tena teneniko mihitsy, mila masikitsika. Fa zany ny fomba irovantsika maha-protestanta amin'ny protestanta, tsy hoe masika be maninona kory amin'izany, fa mila miaro ny finono ny fiangonantsika, izay ny tena marina. Ka tsy kanonika ary tsy azo ampilaharina amin'ny soratra masina ny fihirana. Jareo mitsara fa reny fihirana reny tadidio ny tenin'Andriamanitra no mitondra finoana, fa rehefa mino isika dia lasa mihira, dia mamorona tononkira. Ny tononkira tsika zany dia mitovy amin'ny vavaka ka vokatry ny finoana, fa tsy ny mitondra finoana. Azonareo? Vokatry ny finoana ny hira sy ny tononkira, ary rehefa vokatry ny finoana ilay izy dia mety manamafy ny finoana ny hafa, na manamafy ny finoantsika, fa ny tena mamboly finoana dia ity soratra masina irery ihany. Zany mahatonga amin'ny protestanta dia nyteneny soratra masina irery ihany, ary ny soratra masina manontolo, ino natao hoe manontolo? Le boky 9. Zay ihany zany ny tena mitondra finoana, ary zay ny tena entitsika mampianatra sy manabe. Io tenin'Andriamanitra io nefa dia miseho amin'ny endrika telo. Ino natao hoe endrika telo ny tenin'Andriamanitra? Ny endrika telo ny tenin'Andriamanitra dia ireto, miseho amin'ny endrika telo izy io: tenin'Andriamanitra enoina, tenin'Andriamanitra voasoratra, tenin'Andriamanitra tsapaitanana sy jeren'ny maso. Dia tonga dia ny sary tonga dia miteny ho azy ny sary. Tenin'Andriamanitra enoina ny inona? Toriteny, ny fampianarana. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ino? Ny soratra masina. Noho izany raha miresaka soratra masina tsika, tsy soratra fotsiny, fa tenin'Andriamanitra voasoratra izy io. Tenin'Andriamanitra voasoratra, tenin'Andriamanitra tsapaitana sy jeremaso, ny sakramenta ray izay, ary Jesosy Kristy.
lay teny tonga nofo azo tsapaitanana azo jeren'ny maso fa tenin'Andriamanitra io ohatra zany koa ny sakramenta ny fanasan'ny tompo ny sakramenta ny batisma dia tenin'Andriamanitra tsapaitanana sy jeren'ny maso dia tandremy tsara ho atsika fiangonana aleoko tenenina ihany sao dia mivadika indray ny globe ny ariana any fa io fanasan'ny tompo zay tenin'Andriamanitra jere maso dia tsy azo atao raha tsy avy mihaino toriteny tsy fanao mihitsy mandray sakramenta raha tsy avy mihaino toriteny zany mahatonga atsika avy aorian'ny toriteny vao manao batisa satria io tenin'Andriamanitra tsapaitana tsy mahazo mitsapa ny tananao raha tsy avy nandray ny sofinao fampianaram-ponoana protestante zany noho izany tsika tsy resaka andreo anankiroa reo fa ny tena teny resahantsika dia ilay teny voasoratra ny Soratra Masina tenin'Andriamanitra ihany io tenin'Andriamanitra io ary zay mahatonga atsika teny hoe tsy hoe teny vakiana fotsiny io fa mila mihaino dia zao ny tenen'ny mpampianatra anay ary ombako manana ka zaraiko aminareo mpampianatra anay tamin'izay niomanao mpitandrina zao ny tenen'izany mpampianatra zany ary mpampianatra rehetra ny tenen'izany aleo tsy mitoriteny fa mamaky Soratra Masina fotsiny fa ny Soratra Masina dia tenin'Andriamanitra voasoratra toy izay mihaino toriteny ratsy homana sy toriteny tsy mahay na mpitoriteny manao kitoto aleo mamaky Soratra Masina fotsiny dia rehefa avy eo moa tsika isy pratika omenantsika hoe zany ankohonana zany mety manao cultetsika amin'ny Hariva fa aza voatery tsy maintsy manao toriteny fa vakio tsara fotsiny Soratra Masina sa zao misaotra anareo fa anisan'ny tena mahay mamaky teny nareo eto Ambohimangidy mihaino teo fa tena za manko aleoko mihaino fa ny mihaino ny tsara no mamaky rehefa ty am-piangonana fa ny atrano any tena mamaky dia tena mahita hoe tena mahay mamaky teny fa aleo mihaino teny Soratra Masina tsara vaky tsy zay mihaino toriteny ratsy homana azonareo zany tena atao fiainana mihitsy zany amin'ny protestanta atsika aleo mihaino vaky teny tsara vaky tsy zay mihaino toriteny ratsy homana noho izany zany dia vozony hoe tsy maintsy mihaino toriteny fa aleo mihaino tenin'Andriamanitra ihany ny Soratra Masina ka rehefa tsisy toriteny aza mamaiky hiakatra fotsiny eo fa aleo mamaky teny tsara fotsiny vakio tsara fa tsy manao vaky teny hafahafa hoe zay mandondona no voana nefa hoe zay mandondona no voana reny tandremy tsara efa tsy reny akory raha vehivavy lehibe ny finoanao misy manko miteniteny finoanao raha vehivavy lehibe ny finoanao nefa raha vehivavy lehibe ny finoanao dia mila mamaky teny tsara tsika fa aleo dia reo zany le izy zany Soratra Masina noho izany raha miresaka Soratra Masina tsika re olona dia zao tenin'Andriamanitra ihany eo fa tenin'Andriamanitra voasoratra endriky ny tenin'Andriamanitra io misy telo ny endriky ny tenin'Andriamanitra enoina tenin'Andriamanitra voasoratra tenin'Andriamanitra tsapaitanana sy jeren'ny maso ndao ary tsika hijery amin'izay ny fitaizana sy ny fanabeazana ankohonana ao amin'ny Soratra Masina inony zany ndao jerentsika ary teo amin'ny Israelita zany hoe ao amin'ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha mialatsiny fa io moa zany ny tena manavanana ny testamenta taloha dia ao ny jereko voalohany zao tsara ho fantatsika ny reny no mitaiza sy manabe mazaiko tsara mitaiza sy manabe hatramin'ny faraky amby 10 taona ny zaza io zany ny ataony reny mampianatra mandeha mampianatra mihira sy milalao manome toromarika hoenty miaina io no atao hoe lalandreny reny zany dia tena mampianatra ary mametraka lalàna fitsipim-piainana hatreo amin'ny faraky amby 10 taona ny zaza dia jereo tsara hoe lalandreny eo amin'ny obolana toko voalohany andininy fahavalo jereo ange vetivety ihany jerevantsika an'ireo obolana toko voalohany ny andininy fahavalo jereo tsara le ao anaka mieno ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao inona le lalandreny ny lalandreny dia lay toromarika zay omeniny reny hatramin'ny faraky amby 10 taona ny zaza zay zany neny jiosy zay zany teo amin'ny Israely zay io ny reny zany ny tena mitaiza ary jerentsika eo amin'ny sary miteny ho azy ny sary reny sary reny zany fa naniko apetraka mba azahotsika na dia mijery maso fotsiny azitsika dia mafantatra hoe zao zany izy io ny reny zany no mitaiza le mitaiza zany io zao io le mitrotro fantatsika le mitaiza tany aloha tany hoe inona natao hoe mitaiza dia manabe efa manabe anao rehefa manome lalàna
hoe ty atao ty tsy atao sady mampianatra no manabe. Zay zany no anankiray. Fa manomboka eo amin'ny 12 taona ny zaza dia efa hafa indray. Raha ohatra zao jerentsika teo amin'ny Israelita indray dia raisy ny ray ny fampianarana sy fanabeazana rehefa manodidina 12 taona amin'izay zaza eo ny ray mitsofoka. Tadio tsara le hoe ankohonana ray reny. Dia zay mahatonga amin'ny teny hoe ao amin'ny Soratra Masina. Jerentsika ato amin'ny Soratra Masina. Inona ny voalaza ato? Reo ny voalaza ao. Ny reny mandray andraikitra, ny ray mandray andraikitra. Ka ny tena ataon'ilay ray dia mampianatra ny zanany ny asa. Inona no asa ataonao? Dia zao teo amin'ny Israelita, gagitsika raha miteny an'izany. Ny lahy matoa rehetra teo amin'ny Israelita, teo amin'ny zanak'Israely, tsy maintsy manao ny asan'ny rainy. Zay no nahatonga an'i Jesosy lahy matoa dia Jesosy koa mpandrafitra. Satria mpandrafitra i Josefa. Dia nampianatra ny zanany na i Jesosy lahy matoa handrafitra zany Josefa. Dia anjaran'ny ray ny mampianatra ny zanany manomboka eo amin'ny 12 taona. Ka anisan'izany ny asa sy ny fampitana ny finoana araka ny tenin'Andriamanitra. Anjaran'ny raim-pianakaviana ny mampita ny finoana. Mangataka anareo nge zany zareo le Exodosy 10 andininy faharoa Exodosy 10 andininy faharoa. Exodosy. Misy zavatra tsy maintsy ampitainao. Njakaiky raha fa alina ny andro. Maraina ny andro manko. 10 andininy faharoa. Exodosy 10 ny andininy faharoa. Inona voalaza ao? Ary mba ho lazainao zanakao sy ny zafinao zay zavatra nataoko tateto Egipta mampita amin'ny ny ray ny manao an'io. Ohatran'izany koa 12 ho tantarainao amin'ny zanakao ny ray ny manao an'izany. Ahoana ny nanafahan'Andriamanitra ny vahoaka tany Egipta? Anjaran'ny raim-pianakaviana ny manao an'izany, tsy anjaran'ny reny intsony, tsy lalàn'ny reny intsony zany. Mampita ny atao hoe tradition na ny fomba mpivavahana sy ny momba n'Andriamanitra amin'ny zanany. Dia mba ataovitsika ho an'ny eselike tokony manao an'izany ny eselike. Zany zao tokony ho anjaran'ny raim-pianakaviana zany. Sa misy eselike tsy manambady? Hafa indray zay. Dia ohatran'izany koa ny Deutéronome 9 ampianaro tsara ny zanakao zany. Na mipetraka ao an-trano ianao, na mandry, na mandeha, na makaiza, na ampianaro ny zanakao zany. Efa tsy ny reny intsony zany fa ny raim-pianakaviana. Asa mampita finoana araka ny tenin'Andriamanitra. Mazava tsara amintsika zao le hoe fanabeazan'ny ankohonana arak'izay hita ao amin'ny Soratra Masina. Zany no hitantsika amin'ireo toko sy andinin'ireo. Dia zay zany ny zava-dehibe manomboka eo amin'ny 12 taonany. Dia jereo ty i Jesosy tovolahy ny lalàna, satria misy atao hoe tovolahy ny lalàna. Tonga eo amin'ny 12 taona ny zazalahy jiosy dia atao hoe tovolahy ny lalàna. Dia tsy maintsy makany Jerosalema. Tovolahy ny lalàna zany Jesosy, niakararaka any Jerosalema izy telo mianaka. Ary ny raim-pianakaviana no mitondra azy amin'izany. Nentina niakatra tany Jerosalema Jesosy ary nianatra sy nanovo fahalalàna. Tena nianatra nanovo fahalalàna ny tenin'Andriamanitra teo anoloany ny mpampianatra Soratra Masina. Izy zany mpampianatra Soratra Masina zany ny mpisorona sy ny tompony nandraikitra ao anatin'ny tempoly. Raha ty amintsika dia hoe ny mpitandrina, ny katekista, ny mpampianatra katekomena sy ny maro reny no mandeha. Io fampianarana mombana hoe tovolahy ny lalàna io dia manana toerana ngeza be izy io anatin'ny Soratra Masina, satria manomboka eo zany no raisin'ny inony ty raisin'ny raim-pianakaviana ny fanabeazana ny zaza. Tadio tsara teo amin'ny Israelita tsy maintsy makano Jerosalema ny zazalahy feno 12 taona. Eo izy no antsoina hoe tovolahy ny lalàna ozytsika. Tsy maintsy makano Jerosalema. Dia ny mpampianatra rehetra na ny mpisorona mampianatra Soratra Masina ny finoana dia antsoina hoe ray. Ary zay mpianatra dia atao hoe zanaka. Noho izany ny atao hoe ray ao amin'ny Baiboly. Rehefa mamaky tsika hoe aza manadino aza mahafoy ny lalàny reninao na anadrainao, tsy le ray niteraka io fa lay mpampianatra. Ny mpampianatra rehetra zany no atao hoe ray ao amin'ny Soratra Masina. Nizany izy zany dia ray. Zay no mahatonga antsika teny hoe ray aman-dreny fa mitambatra ny fanoratana azy. Dia zay mpampianatra zany zay mpanoro hevitra anao. Dia ireo natao hoe ray. Dia ny
mpianatra indray atao hoe zanaka. Hitanareo mioabolana isaka maitsika dia misy miteny hoe anaka, aza mahafoy izao anaka. Izy zany le miteny hoe anaka ny mpampianatra, fa tsy ny ray, tsy ny reny, fa mpampianatra. Dia ireo mpampianatra ireo mampita ny soratra masina, mampita ny fahalalana, mampita ny tenin'Andriamanitra. Dia zay le hoe zany ny fomba atao. Misy fampitana, misy ara-tsy maintsy atao tsenjery, fitaizana sy fanabeazana zany. Dia ankoatran'izay ao amin'ny ankohonana, ao amin'ny ankohonana ao zany, eo amin'ny ankohonana dia tadidio tsara. Teo amin'ny Israelita, ao amin'ny Baiboly ihany, ao amin'ny soratra masina jerentsika. Ao an-tokantrano dia tsy maintsy atao eniky ny soratra masina sy fampianarana ny teny mba ankatoavana. Atao hoe mankatoa dia mampiatra. Teo amin'ny jiosy zany dia tena tsy maintsy atao io. Anisan'izany mangataka anareo hijery kely ny Deutéronomie. Koa aloha misy zavatra kely alaiko atao azafady. Toa dia jereo aloha ny Deutéronomie mandra-piveriko. Io menamena be io. Farika ile izy. Deutéronomie toko fahaenina. Deutéronomie toko fahaenina ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Tsy hoe tonga dia hamaky an'io lavabe tsika, tsy hamaky an'io lavabe tsika fa misy ampahany kely fotsiny ho jerentsika amin'izy io. Deutéronomie toko fahaenina ny andininy manomboka amin'ny andininy fahaefatra. Zao ny voasoratra ao anatin'ity teny ity zany. Mianoro Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny falahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Io fitiavana n'Andriamanitra io resantsika rehefa avy eo rehefa marantsika. Ary ao ka ao am-ponao zao teny andiko anao zany zao dia ampianaro tsara ny zanakao zany. Iza zany zao mampianatra an'io ray sa reny? Ampianaro tsara ny zanakao zany. Iza zany no mampianatra an'io zao? Ny ray zany zao eto. Ampianaro tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo, ary fehezo ao amin'ny famantarana amin'ny tananao. Jerentsika io rehefa avy eo. Ary ao ko fe famantarana eo ambony handrinao, ary soraty eo amin'ny tolambaravanao, tolambaravan'ny tranonao, sy eo amin'ny vavahadinao. Ny vavahady, ny tolambaravarana, ny handrina, ny sandry asiana soratra masina. Zany ny ankohonana zany. Misy dikany ngeza-be raha avy eo azakanareo ny pratikan'izy io. Ny ray mpianakaviana no mitarika amin'io. Ary ao an-tokantrano dia misy culte, tena misy culte mihitsy. Ary io ny tokantrano sy ny ao anatin'ny tokotany, ao anatin'ny lakoro rehetra ao, misy famantarana momba ny soratra masina. Tsy fantatra hoe ahoana pratikatsika amin'izany. Fa tsy aty am-piangonana ihany. Ary zany le atao hoe fanabeazana ankohonana ao amin'ny soratra masina dia tanterahana izy io. Fa misy ny atao hoe mianory Israely io. Tanareo zao aiza zao misy an'izy io eo amin'io andininy fahaefatra io. Mianory Israely, mianory Israely. Io no atao amin'ny teny hebreo. Ampianatra teny hebreo nareo Teny hebreo zany io hoe chemin Israël. Chemin Israël. Tena malaza be zany. Tena malaza zany. Fa fomba fampianarana soratra masina ao amin'ny ankohonana sy eo amin'ny mpino tamin'izany fotoana zany io chemin Israël io. Aleo ary aloha mba azavaiko kely inona le chemin Israël. Mahita teny tsy fantatry nareo to azarara ina. Mianory Israël, chemin Israël. Rijateny anankitelo no misy an'izany ao amin'ny Baiboly. Chemin Israël zany rijateny anankitelo. Deutéronomie toko fahaenina andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy, sy ny toko faha 12 andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 ary Nomeri toko faha 10 andininy fito amby telopolo ka hatramin'ny 250. Reo no atao hoe chemin Israël. Dikany hoe chemin dia hoe miainoa, teny baiko, teny mandidy izy io. Miainoa dia mamelanja ny fiainona. Ny atao hoe miaino dia mankatoa ny heviny. Reo rijateny reo dia izao. Aloha eto amin'ity fafana mazava be ity mihitsy.
dia azavaiko aminareo tsy teny aminareo an'io teny hebreo io fa fananiko meny io tsy ampianatra nareo an'io tsy ampianatra nareo mamaky an'io fa ny tena marina moa zany dia avario vakina makaty dia ohatran'izao mihitsy ny fisehony anatin'ny baiboly hebreo dia io zany zao dikan'io amin'ny teny gasy teneniko aminareo teny gasy dia hoe mianory Israely Jehova andriamantsika dia Jehova tokana ihany zay ny dikan'io amin'ny teny malagasy dia ohatran'io zany no fisehony ao amin'ny baiboly hebreo baiboly jiosy fangeza be ty sy ity ohatr'izao mihitsy lehibe ohatran'izao ty inona ary io ity sy ity soratra izy io rehefa alainy io dia ity ny dika ity ny fanoratra azy ity ny fanoratra azy dia ny dikany ity ny tenin'io dia hoe vavolombelona aidiny dikany aidiny famaky azy vavolombelona inona reny tiana ho lazaina amin'io ny tiana ho lazaina amin'io dia tsotra be ampianarina atsika hoe jereo tsara ilay izy mianory Israely chemin Israel ozy zareo aloha teneniko ary teny hebreu io zao mivakiny hoe chemin Israel Yahvé Elohenu Yahvé Echad zay zany no teneny zao io zany le mianory Israel io zany ataony zareo tsy enjery isanandro intelo ny jiosy tsy maintsy miteny an'io isanandro na kely na lehibe na vavy na tsy maintsy miteny an'io ary zay zany ny zava-dehibe dia inona io zany no ahitantsika andreo litera anankiroa ngezabe reo litera lehibe anankiroa reo ozytsika dia ity ny dikany rehefa tena atao izy ity hitanareo io le izy io dia ny famaky an'io dia hoe aide amin'ny teny malagasy ny dikany dia hoe vavolombelona inona ny tiana olona zay mianory Israely io aokankatoa ianao ry Israely io dikan'izany dia hoe amin'ny fankatoavana ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra ihany no azahoana mijoro ho vavolombelona ataovy tsy enjery io isika mpijoro ho vavolombelona io amin'ny fankatoavana ny soratra masina ihany no azahoana mijoro ho vavolombelona mandainga isika ary tsy marina raha soratra masina raha milaza fa mijoro ho vavolombelona nefa tsy mankatoa dia mba tsara tena jereo ny fiainam-piangonana tena mahay mankatoa an'Andriamanitra ve isika fa raha tsy mankatoa ianao tsy mahay mijoro ho vavolombelona zay zany tadidio zay amin'ny fankatoavana anao zahoana mijoro fa olona nobe azy olona notezaina tamin'ny soratra masina isika ny olona nobe azy sy notezaina tamin'ny soratra masina no afaka mijoro ho vavolombelona ary vavolombelona finoana ny olona mankatoa no afaka mijoro ho vavolombelona finoana tsika zao amin'izao fotoana zao za tena milaza aminareo zareo ngena amin'ny fiainam-pirenena na amin'ny fiainam-piangonana fiainam-pirenena tsy hitatsika tsony zay marina inona ny marina tsy afaka mijoro ho vavolombelona na mimpino azy fa raha ohatra tsika zao tsika FJKM fotsiny ohatra firy-tapitrisany isan'ny FJKM fa raha mba mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika ka mijoro ho vavolombelona marina araka ny soratra masina tsy ohatran'izao ny fiainam-pirenentsika tena milaza zany aminareo fa maninona tsika ny ohatra zao satria tsy mahay mijoro ho vavolombelona tsika fa maninona tsy mahay mijoro ho vavolombelona tsy mahay mankatoa ny soratra masina fa maninona tsy mahay mankatoa tsy tena nandray ny fanabeazana sy fitaizana nefa dia mianatra sekoly alahady mijoro daholo ny sampana mba manao culte ihany any am-pianarana any am-piangonana any am-pianatrano sy ny sisa ka io zany dia tena zava-dehibe tsy maintsy manomboka any atokantrano dia io tadidio tsara io misy pratika tena omena anareo mialatsinako hoe za akory tsy hanao publicité fa ty misy boky ty boky ty boky nosoratako ty efa ela be ty nosoratako tamin'izah mbola mpitandrina tao Avaratr'Andohalo ty nosoratako taona ela be tany fa rehefa tonga filohan'ny FJKM pasteur irako Andriamasoa mi dia niteny tamiko izy hoe zao ry amin'ny herinandron'ny ankohonana misy herinandron'ny ankohonana isaky ny volana février taona efa vitsivitsy zay ataovy éditionna vaovao ndray le boky se iny dia ndao amity fa tena ilain'ny FJKM manontolo dia ity le boky ty raha mbola misy milina nareo
izy ty tokony lazaiko anareo hoe ity anaratsika ity mihitsy fijoroana ho vavolombelona ka fanaovany ankohonana culte isa tokatrano rehefa avy eo mbola nazava isa tokatrano misy vavaka ato misy fomba fanaovana vavaka ato misy fampianarana vavaka ato misy vavaka ataon'ny tsirairay ato rehefa avy eo hitatsika eo zany le pratikalisy fa tonga dia ampiarina ary mialatsiny fa ny tena nitondra n'izy tina midy era Madagasikara dia ny filohan'ny FJKM irako Andriamasinoro ame dia misy teny fitarihana ataony sy torolalana omeny ato izy filohan'ny FJKM nanao an'ity fa azontsika ampiasaina io ary tsy voatery nisy tokatrano ihany fa nisy ambatan'olona rehefa avy eo tsika miresaka an'io fataontsika hijery ny zavatra hafa aloha io sema Israely io dia azontsika ampiarina fa tadio tsara tsy fampiarana arabaky tenika ka mba izesitsika ny atrano hoe sema Israely rehefa tsy fantatsika akory ny dikany ka fampiarana arabaky teny zao misy jiosy mampiatra azy arabaky teny dia tiana tenenina dia ny hoe asio tenin'Andriamanitra ary votoso soratra masina ny ao amin'ny ankohonana sy ao an-tanànanao atreo am-bavahady atrao amin'ny trano eo amin'ny andro na eo amin'ny trano asiany dikany reny rehetrareny tsy hoe ampiaro atsipireny fa hoe aza adilona fa mila mahatsiaro tenin'Andriamanitra hatrany ianao naiza misy ianao indrindra ao amin'ny sehitry ny ankohonana tsy maintsy manao an'io sika satria io na nafahany jiosy za tsy miteny ataontsika anao jiosy io na afahany jiosy mijoro vavolombelona fantatrareo tsara tantaran'ny Daniela fa ny tantaran'ny Daniela ny tantaran'ny Estera dia zao vahiny any an-tanin'olona fa nijoro tamin'ny finoana izy tokony fantatratsika koa fa ny epistily nosoratan'ny Petera epistily voalohany dia fijoroana ho vavolombelona mpino kristianina tany an-tanin'olona fa tsy niova mihitsy ny finoany ny antony manijoro vavolombelona ny olona ary miaina mitony soratra masina araka ity tantaraintsika eto ity fa tokony mba hanao zany tsika fa tsy atao tsenjerotsiny votoso filazantsara Madagasikara fa ahoana ny famoto azy zany zavatra zany tokony hoetreretina mandrakariva zany eo amin'ny fiainantsika ka ny dikan'io dia hoe asio tenin'Andriamanitra tsy arabaky teny kanefa asiana famantarana hita maso anaovana fampiarana inona ary fampiarana zareo amin'izany jereo tsara anke tamin'le Deutéronome vakitsika teo fatory eo amin'ny sandrinao ataovy eo amin'ny andrinao inona natao anaran'izany samy natao hoe filakitera efa nainao an'izany ve nareo filakitera ty izy tera tianareo fatana atao hoe filakitera vakio ary Matio 7:25 jereo vetivety Matio 7:25 antrakaingana hoe Matio 7:25 mba miaraka be hoe nareo misy filakitera ao Matio 7:25 ohatrany tsy henoko tsara atao lehibe ny filakiterany fa inona nga zany filakitera zany tsy trakitera zany inona zany filakitera zany reo asehoko anareo zany atao hoe filakitera tanareo reo boaty kely anankiroa reo boaty kely anankiroa reo dia boaty kely teo amin'ny jiosy dia atsofoka ao le andalan-tsoratra masina misy an'le hoe sema Israely atsofoka ao anatin'ny boaty kely io dia io atao bandô mipetraka eto dia io fehezina eto amin'ny tanana dia reo zao izy hitatsika alao tao asiako anareo le sary zareo ty zalahy kely ty fa misy filakitera ny tanana misy filakitera ny andriny ty koa misy filakitera ty zao fariseo dia misy filakitera ny andriny apetraka eo inona ny dikan'izany inona ny dikan'ireny ny dikan'ireny dia hoe naiza misy ataoko eto amin'ny andrina ka ataoko ao an-tsaina ny soratra masina mian'olo Israely eo nisaky inona ny dikany ny lozany na ny andrina dia fisainana saina fantanana asa inona zany ny hevitra tenenina naiza misy ninona hevitra ataoko ny fiheverako sy ny fisainako dia fisainana tarihan'ny tenin'Andriamanitra porofony zany asiako filakitera eto ao le soratra masina ninona ataon'ny tanako naiza miasa dia miasako rehetra dia tarihan'ny tenin'Andriamanitra zay ny dikan'io rovina retintsika mba ohatra zany rovintsika mba ohatra zany ka ianao miasa birao ianao mpivarotra
dia tarihan'ny tenin'Andriamanitra ka tsy ataonao asoronao tsony le ploan'ny vato amin'izany satria misy anao an'izany tsy tarihan'ny tenin'Andriamanitra ny olona ohatr'izany ianao mpitsara mba hitsara marina fa tsy tsaratsara fotsiny miandro vola avy any amin'ny hafa dia rehefa mahazo tsindry dia tonga dia mivadika daholo ny fitsarana fa rovintsika ny teny tarihan'ny tenin'Andriamanitra mba hitarihan'ny tenin'Andriamanitra atsika asio fehezo ny tananao inona namehezana azy filakitera fehezo ny sainao inona namehezana azy filakitera inona ny filakitera soratra masina za tsy miteny hoe tavera-baky teny zany dia iny raha pitsy misy tonatranona fikasitra kely be dehibe araka ny tsy zay fa io le izy io ary Jesosy tena miteny an'izany tamin'ny anina hoe ataonareo hita amin'ny maso le filakitera fa nareo tsy mankatoa akory zay ny dikan'io ange sy ny sisa azontsika angamba le izy dia noho izany inona no atao ty le nyteneniko teo fa lasa loha kely le teniko tamin'le fanentanana mitaona antsika ampiatra zany eo amin'ny fiaraha-mivavaky ny ankohonana ataovy misy tenin'Andriamanitra ao ny farafahakeliny bitika dia bitika misy fiaraha-mivavaky ny ankohonana ka mamaky soratra masina ho an'ny rehetra amin'ny hariva zay no antony nanaovana an'ity azonareo zay no antony nanaovana an'ity fa raha tsy zany tsika dia verimainty conférence ataontsika amin'ny hariva ity verimaina mihaino fotsiny sofina dia ay ve tokoa fa tena mila pratika tsika fa raha tsy zany tsy mivoatra ny fiainantsika tsy hivoatra ny fiainam-pirenentsika tsy hivoatra ny fiainan'ny fiangonana fiaraha-mivavaky ny ankohonana zany zay ny lohatenyity hoe ankohonana miara-mivavaka zay ny lohatenyity inona no ato vakinareo mofinaina dia zaraina amin'ny rehetra ho an-trano hoe iza ny vavaka orinany vaky teny iza ny vavaka meloha dia fa ato daholo zany misy toromarika atao hoe reto daholo no atao an'izany mbola marieko tsy hoe publicité kory fa tena mahasoa ny ankohonana mahasoa ny fiangonana dia misy fitarihana ataon'ny filohan'ny FJKM teo aloha ato dia misy fitarihana atao hoe reto avy no atao reto no omanina ity ny vavaka voalohany alohan'ny vavahanao amakina soratra masina ty ny vavaka ataonao vovavaky ny soratra masina ty ny vavaka ataonao raha misy marary ty ny vavaka ataonao raha latsinainy ny andro ty ny vavaka ataonao dia fa zaraina dia mba samy mamaky fotsiny fa ny fanarahantsika ny ohatran'izao dia ahatonga le ankizy sy le tanora ho zatra zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia fantotra azy izy tsy hiala amin'izany zay zany ny tsara anaovana an'izy ity apetraka eo iny zavatra iny zay le hoe boky taridalany ity 9,000 ariary ny vidiny ity zany sisa eo ampelantanana fa lafo daholo ndraitratra fa 20 sisa no ao dia netinay aty daholo aloha fa tsy fantatra na misy ihany na fa hitany amin'ny hafa indray raha tsy lany eto dia zava-dehibe ny miaino tsy mamaky soratra masina dia jareo tsara ray teneniny eto hoe torolalana omen'ny soratra masina atsika mampianatra sy mitaiza ny soratra masina ny renim-pianakaviana ny ray-pianakaviana fa lazaina tamintsika teo ny fiangonana tahaka nataon'ireo mpisorona dia ampifanarahana amin'ny soratra masina ny fampianarana rehetra amin'ny maha-olona manontolo io zava-dehibe ampifanarahana amin'ny soratra masina fa tsy mba mpianampianatra fahatany zany hoe lility raha arona mamangy dia be tsika nampianarin'ny olona zany arona mamangy zany dia tandremy tsara zany arona mamangy zany fa malaza be zany arona mamangy zany ny olona tompony mamangy ny anareo arona zany dia fa tokony eritreritrytsika ny amin'izany zany nefa lasa mahazo vana ato anatin'ny FJKM ka mila mitandrantsika ampifanarahana amin'ny soratra masina ny fampianarana rehetra maha-olona manontolo misy tarazo tsara ovana inona ny tarazo tsara ovana esory ao an-tsaintsika ilay tarazo hoe rehefa mamaha soratra masina dia ara-panahy ihany fa olona manontolo saina fanahy vatana dia tokony ho fantatsika tsara fa raha ohatra zany jarentsika hoe misy heviny rehefa mamaky soratra masina tsika dia mahitan'i Jesosy hoe mahitan'i Jesosy hoe nitety tanàna Jesosy niditra tao amin'ny tanàna an'izao Jesosy ary niditra tao amin'ny tanàna anankiray izy dia nakany amin'ny tanàna anankiray izy fa isaky ny miditra tanàna Jesosy dia tsika moa ilay tanàna tsotrany hoe miditra tanàna fotsiny zay fotsiny fa tokony ho fantatsika fa nidikany teny hoe tanàna teo amin'ny teny grika satria grika ny nanoratana ny testamenta vaovao sy ny filazantsara nidikanyio dia ny teny hoe tanàna dia hoe polisy ary avy amin'io polisy ny polisy
avy amin'io polisy io no hoe politika ka isaky ny miditra tanàna Jesosy dia miresaka politika izy zay ary zay politika zay tsy politika politisiana zany tsy midika hoe dana midira ty mandana midira iromarana tsy zany fa tena resaka fiainan'ny olona mihitsy zany hoe raha miresaka politika isika dia zay fomba hikatsahana fiadanana ho an'ny tanàna iolo no kendreny Jesosy ahoana no ananan'ny olona ao an-tanàna fiainana ary zany dia midika hoe tsy fiainam-piangonana ihany no ilaina anarahana soratra masina tsy fiainana ara-panahy ihany fa fiainan'ny tanàna tokony mba eritreritran'izany tsika fiainan'ny tanàna ary efatraka tanàntsika hoy polisy avy amin'ny polisy no ireny misy polisy ny polisy tena ho tanàna mihitsy tandamina ny tanàna ary avy amin'io ny politika hoy ka zay zany tokony ho fantatsika tsara le izy hoe inavy zany ny torolalana omeny dia ny torolalana omeny ny soratra masina tsika koa ny vakina tamintsika teo ny salamo 120 raha jerentsika le salamo 120 teo dia resaka fahendrena ny tena nytenenina ino zany fahendrena zany mampahendry ny tenin'Andriamanitra manoatra noho ny fahavalo mampahendry ny tena manoatra noho ny fahavalo manafay ny dikan'io zany io tenin'Andriamanitra io dia manafay satria ny fahavalo manafay ka mitondra fahendrena lasa hendry lasa mifitsaka lasa tsy afaka manao ny tokony ataoko zay noho ny tenin'Andriamanitra fa manoatra noho ny fahavalo rehefa mahery be ny fahavalonao tsy afaka mihetsiky anao fa dia mipitrapitra mampalahelo ohatran'izany koa ataony tenin'Andriamanitra mipitrapitra mampalahelo tsika fa mba te hangalatra dia mba te hanambe fa tsy afaka manao zany noho ny tenin'Andriamanitra noho izany aleoko ihany mahantra za tsy midika hoe mahantra ny tena tsara tsy zany akory ny tiako tenenina fa aleoko tsy mangalatra aleoko tsy mamono olona ny antony dia izao manafay ny tenin'Andriamanitra raha manao zany dia ohatra zany koa ohatra hoe tena mitaizatsika ve mampianatra sy mitaizatsika ve na mampianatra mitaiza ny tenin'Andriamanitra tandremy tsara mazava be ny tenin'ny soratra masin'Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa zay afafin'ny olona no jinjay dia tsika malagasy za manana fomba fiteny hoe zay mamafy rivotra dia tandremy tsara zany fa tsisy olona mamafy varika tonga dia mamafy inony ty tsisy olona mamafy vary dia eritrety izy fa katsaka no jinjainy eo tsisy olona anao an'izany mihitsy tsy katsaka no alainao fa rehefa mamafy vary ianao dia mijinja vary fa zay mamafy rivotra mijinja tadio fa mbola ho avy ny jinjan'ny olona ny nafafy fa Andriamanitra tsy azonao vazovaziana fa na tsy azonao rapitso azy zany hoe tanao fa tsy maninona akory Andriamanitra ho avy ny fotoana ary rehefa tonga ny fotoana tsy azonao toaina dia mila mieritreritsika hoe ay mitaizatsika ny tenin'Andriamanitra ary mampianatra tsika hitaiza ny tenin'Andriamanitra dia jereo tsara anatin'ilay teniny vakina tamintsika teo endry noho ny mpampianatra endry noho ny mpampianatra ahy aho aiza koa nisy an'izany hoe lasa endry noho ny mpampianatra lasa mahay noho ny mpampianatra fa tsy zany ny famaky an'io tsy zany ny tena hevitra io fa ny dikan'io dia nidika le hoe noho dia hoe tsy hoe mihoatra akory fa hoe nahazo fahendrena noho ny nataon'ny mpampianatra zay midikan'io fa tsy hoe endry noho za lasa endry noho ny mpampianatra tanao fa io ladala noho za tsy zay akory fa endry noho ny nataon'io mpampianatra io izy le mampianatra ny soratra masina sy ny lalàna reo zany ny mpampianatra tandreny tsara ny teny gasy mila mahazo teny gasy tsara hoe endry noho ny mpampianatra tika zany le mpampianatra avendrina noho izy zay fa tsy zany ny dikan'io fa nahazo fahendrena vokatry ny nataony ny mpampianatra soratra masina ny ray mpianakaviana io na ny mpisorona io na ny mpitandrina io na ny mpampianatra sekorelady io zay zany ny tiana olona zay zany ny tsara ho fantatsika dia ao anatin'io perikopio ihany dia zava-dehibe ozy tsika ny fahendrena manome fahendrena ny soratra masina fa inona moa ny atao hoe fahendrena le hoe fahendrena akory tsy hoe dana mitiapakitay ino fa mide danandray matsaka danandray manao zao tsy zany akory atao hoe olona endry fa ny atao hoe endry dia olona mahay miaina olona mahalala fomba olona mahay manaja mahay miaina tsara zany zay manana fahaiza miaina tsara ka ny atao hoe fahendrena amin'ny soratra masina dia olona mahay mikatsaka ny fiainana fa mandositra ny fahafatesana zany natao hoe olona endry olona mahay mandositra zay rehetra mahafaty ohatra tsy olokendry ny olona manana tension ka ataon'ny dokotera hoe hoany ty fanafody izy hoe tsy hinana
ny olona ohatr'izany manatona fahafatesana azonareo zany zao zao dia hoe ary zany teneniko foana amin'ny olona rehetra na izy misy fianakavianay misy reta-po aminay miteny zany za tsy inana fanafoditsofo za tsy maninona akory zao dia ozy jereo tsara fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy Jesosy tena nahafony ainy ahavelonanao fa ianao tady hamono tena azonareo tsy mety zany fa rehefa mitady hahavelona atsika ny tompo dia mba hajao izy dia mba hataovy koa zay hahavelona aza mamono tena dia zay indrindra le hoe ny olona mahay manaraka zany atao hoe olon-kendry olona mahay mikatsaka fiainana mandositra ny fahafatesana arak'izay azo atao fa ny fahafatesana tsy azo idovirana fa tsy azo atao koa nefa ny mamono tena dia tadidrio zay rehefa atao hoe mahafaty io tanareo Jesosy nataony devoly hoe raha zanak'Andriamanitra ianao menjerahany ambany ihany fa tsy mandeha izy satria ny antony fatana fa mahafaty zany ny olona manao zay hahafaty azy kanefa mieritreritra fa izy toy zao sy toy zao dia makafana an'Andriamanitra Andriamanitra nijaly sy namono zanan'lahy tokana hahavelonanao fa aza mamono tena dia ny olona manao zany sy manajana zany natao hoe olona manam-pahendrena ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Soratra Masina ka zay indrindra ahoana nanana fahendrena fa narahana ny Soratra Masina salamo fahasembyfolo amin'ny zato teo vakitsika mba fantatra an'izany tsara dia ohatran'izany koa ilaina averiny zany fa miaina amin'ny fiarahamonina tsy manana moralité sika tsisy moralité tsony eto anatin'ny fiainantsika fiarahamonina misy atsika iny moa zany fahaiza miaina mandeha zao ianao amin'ny androsobe iny efa tery lalana mitondra tomobile ianao dia mandeha dia manao baolina zareo eo amin'ny arabe ty izy elisy le teza manao baolina amin'ny miarabe izy le boikely ngaalarery ny arabe tanareo sady tsisy fanajana tsy mahay miaina tsy anarery tokoa ny arabe zany tsy midika fa atao manao fa baolina eo makany amin'ny kianja bariany zay manao zany fa raha ohatra diso indray ka mitondra tomobile na mitondra fiarakodia tonga dia ampivony terrain ampidiriko azonareo olona tsy mahay miaina koa zany dia zany ny fiarahamonina misy atsika tena zany mihitsy tamindray le moto eo amin'ny akavanana tonga dia tsopirana anao amin'ny aloha nareo mba mahaiza mandeha inona fotsiny mamoto anay tanareo ohatra zany zany ny fiainantsika zao dia zany rehetra zany ahitsy ny Soratra Masina mahay mifanatsy sy ny maro hafa manaja ray aman-dreny fahalalana masina sy ny tsy masina inona ny fahalalana masina sy ny tsy masina raha hoanareo zay mpanao Facebook dia mahitinareo fa teny ratsy zao za vao omaly ny teny tamin'ny ramatoa moa itenenako an'izany mihitsy hoe aza mba tity miaina omaly anao alefa le vidéo amin'ny Facebook dia miaina fa ndraindray tonga dia teny ratsy tampoko anao fa raha iteny ratsy ny mpanao ninona zany ny tena tiany teneny reny Facebook sy ny karazany reny zao tsika zao miaina ao amin'ny kolotsaina ny teny ratsy tena misy kolotsaina misy le teny ratsy zay tsy miteny ratsy tsy bandy zay zany le fandehan'le dia mandeha ny teny ratsy tena mahatsiravina dia mba faleriny olona ianona hono tsy miteny ratsy tsony ao amin'ny Facebookny hitanareo dia zany avy dia mampideray tsy miteny ratsy intsony zany hoe efa reraka ny teny ratsy ny dikan'izany dia manahirana be mieritreritra an'izany ny dikan'izany tsy mahay manavaka ny madio sy ny tsy madio ny masina sy ny tsy masina fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoan'izao zany zay zany ny tokony ho fantatsika tsara amarana azy eto zany tsika zao le resaka hoe fahendrena ao anatin'ny fahendrena ny fahaiza mitondra teny inona moa zay natao hoe mitondra teny zany isaky ny mahitsitsika ao amin'ny Soratra Masina ao amin'ny Soratra Masina mijereko dia mifampitaizitsika mampianatra mitaiza ny Soratra Masina ka isaky ny mahitsitsika hoe mandeha inona moa zany mandeha zany zao za mandeha ny mandeha zany dia tsy mandeha fiarakodia tsy mandeha moto tsy mandeha bisikileta fa mandeha tongotra dika zany mamindra isaky mitentsika hoe mandeha io zao hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha dia eto zao tsika mahita hoe inona ny arovany zatovy ny lalakalehany le mandeha ihany zany dia hoe kotandremy tsara ny fandehanareo inona moa ny atao hoe mandeha ny atao hoe mandeha ao amin'ny Soratra Masina dia mamindra ny atao hoe mamindra rehefa mamindra dia ny tongotro no mitondra ny vatako azonareo dikan'izany rehefa mitondra ny vatako ny tongotro dia fahaiza mitondra tena no heviny
fitondrantena ka ny hoe mandeha dia fitondrantena zay no ao an-tsaina zany no ahitantsika ilay tongotra be dehibe reto misy karaza tongotra be dehibe reo zany zao mandeha fandeha famindry lalakale azavady fa diso le teny gasy tongotra no mitondra ny teny fitondrantena ny tiano lazaina amin'izany ka raha miteny ny Soratra Masina hoe tandremo tsara ny fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala dia hoe tandremo tsara ny fitondrantenanareo rehefa mitondra ny vatanao ianao tandremo mba tsy hitondrantena tahaka ny olona adala dia hoe manahoana ny fandehanao fitondrantenanao zay ny tianao lazaina ka mampianatra antsika hitondratena ny Soratra Masina nanantsika moralité mananatra sy mampianatra ary manabe antsika momba izany ny Soratra Masina azontsika vakina tsara ny Isaia 7:1-20 io ngamba ny farany hojerentsika ny Soratra Masina dia amarantsika Isaia 7:1-20 fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia ny sofinao dia andreteny olovoanao manao hoe ity ny lalana ka andehano ny Soratra Masina zany mampianatra antsika ny lalakale na makaisytsika na makaizy tadidio tsara zay ny pino kristianina ny pino n'Andriamanitra na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana andrehatrano ny sofintsika izy mampandre antsika an'izany ny fanahy masina dia mibitsika sy mampahatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra ity ny lalana ka andehano zany hoe ity ny tena fitondrantena mety atao ho fehizintsika amin'izay tao amintsika mba hahity an'Andriamanitra satria ny chemin Israel na ny tenin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny dia mitaona antsika hity an'Andriamanitra inona moa zany atao hoe mity an'Andriamanitra zany tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra zany no lalàna mifandray sy entitsika mampiatra ny atao hoe chemin Israel mba hity an'Andriamanitra dia hity an'Andriamanitra ino zany atao hoe mity an'Andriamanitra zany manana olantsika isika dia tsy tia an'Andriamanitra zany tsika fa mila an'Andriamanitra fotsiny io zany mba tena tiako zaraina aminareo to mpamaranana tsy misy olona tia an'Andriamanitra ny fiangonana fa mila an'Andriamanitra isika ilayntsika Andriamanitra satria tsy manambary arotsaka tsika ilayntsika Andriamanitra manome antsika satria tsy manambola isika ilayntsika Andriamanitra manome an'tisity satria tsy ampy an'tisity isika fa raha ny tena marina tsy tiantsika Andriamanitra mivavaka sy manompo an'Andriamanitra tsika ahazahoantsika zavatra mivavaka sy manompo azy tsika ahazahoantsika zavatra zareo nge le zanakadala mivakina teo hoe hatrizay nanompo anao fa tsy mba nanome akory ianao tazao manompo mba hanaova fa tsy zany ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika fa anino ny ho tia azy ary zay no anaova ny antsoavo amin'ny Soratra Masina ny Soratra Masina dia manao antsoavo aoka ho tia an'Andriamanitra isika fa inona ary no atao hoe tia an'Andriamanitra raha tia an'Andriamanitra isika dia manaraka ny lalàny raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ny fitiavana an'Andriamanitra zany dia fanarahana ny Soratra Masina fanarahana ny tenin'Andriamanitra na miasa ianao na ny ampiangonana ianao na ny atokantrano ianao mieza manaraka ny tenin'Andriamanitra fa io no mitaiza io no manabe io no mampianatra atsika dia tandremo tsara mieza ity an'Andriamanitra fa aza mila zavatra aminy jereo tsara le niteneniko teo tsy tia an'Andriamanitra isika fa mila azy toy tany ampiangonana tany Avaratr'Andohalo ndray andro zay hoe andananke makany amin'ny vadinao hoe ataovy hoe za tsy tianao fa ilaiko fotsiny ianao raha sa ianao tenenao zany no vadinao za tsy tianao fa ilaiko ianao tamaina mahazo anao na tonga dia ady mba ataovy an'izany fa nefa ny olana dia ity zany no ataontsika an'Andriamanitra ilayntsika Andriamanitra satria tsy ampy zao sy zao tsika fa raha ny tena marina tsy tia azy sika nahoana ny lazaika fa tsy tia azy sika tsisy mitandrina ny didiny sika sa tsy marina zany mila mieritreritra n'izany ny fiangonana raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ka manomboko zao mba mieza mity an'Andriamanitra fa aza mila azy fotsiny tsy ho tanteraka zany raha tsy inona manabe isika mampianatra tsika mitaizy tsika araka ny Soratra Masina
sy ao amin'ny Soratra Masina. Dia io fampianarana io tovozy etika am-piangonana tahaka izao ataontsika izao dia atomboy ao amin'ny ankohonana. Manovotsika aty dia ao amin'ny ankohonantsika no manomboka azy. Sahala amintsika hoe manovo ranontsika aty amin'ny doharano dia rehefa avy manovo rano ao an-tranontsika no misotro azy. Dia ohatr'izany koa aty am-piangonana zany, any amin'ny sampana zany, anovojantsika n'izany fampianarana sy alalantsika ny Soratra Masina, ny tenin'Andriamanitra, fa ao amin'ny ankohonantsika no mifampitaiza, mifanabe ary mampianatra ny ray ny reny sy ny maro hafa voatanisa teo. Dia vitsy zay dia tanteraka amintsika hoe Soratra Masina manabe ny ankohonana sy mampianatra mitaiza. Zay ry havana no fampianarana no menatsika dia misaotra tsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany zay fampianarana lava be zay elana tsiny fa tsy nitapahako mihitsy le izy na dia lava azy. Dia misaotra tsika rehetra naharitra ny aino ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia aleo averiko any amin'ny tompon'andraikitra zany ny fitenenana. Pastera isorana mitoko amin'ny amin'ny fotoana manokana miavaka sady nazon'ny fiangonana FJKM Ambomangity Fiadanana fampianarana mafonja fampianarana tena iatrehana tokoa sy enana ahafahana manavaoa ny fitondrana ny tena manontolo ao amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny idera laza ny voninahitra dia atotsika an'Andriamanitra fa ny fisaorana sy ny fankasitrahana ihany kosa dia atotranao ray aman-dreny na fohy fotoana na fohy andro ary na fohy an'izany fampianarana izany. Dia hitsangana ny fiangonana ry havana dia mangataka ny solitena avy amin'ny AFF mba hijoro ety androany ety. Fifaliana ho an'ny fiangonana FJKM Ambomangity pastera izay sononay miaraka mianatra tena ny amin'reto vahoaka an'Andriamanitra reto ao amin'ny fiangonana ao ny sampana rehetra ny manolotra ny fisaorana sy ny fankasitrahana anao ny tamin'ny fotoana mamy sabidy izay ifampizarantsika teto. Ao ny Soratra Masina hoe izay nampianarana ny teny aho ka fohy zavatsoa ho an'ny mpampianatra. Izany indrindra no hijoroana eto fa tena natsiaro nandray zay zany sa tsy zany? Ary natsiaro tena nahery zay zany sa tsy zany? Zany mihitsy zay zaho pastera no amin'ny famindrampon'Andriamanitra atao aminao ka dia manolotra zavatsoa ho mariko ny fiangonanay ara-piarahana amin'ny tehaka mafy be fisaorana ivavaka isika. Andriamanitra ry zanaka fanamaso endreny fifalian'ny fonainy amin'ny famindramponao tsy talany. Fa tamin'ity an'ity tompo dia nomenao ny fampianarana izay. Niainanao Andriamanitra ny teny tamin'ny alalan'ny mpanomponao ka nahafahanay mianatra ny amin'ny hoe mitaiza, ny amin'ny hoe mampianatra fa indrindra ny manabe, ny ankohonana amin'ny alalan'ny Soratra Masina. Misotranao zay tompo fa tamin'ity an'ity dia nampianarinao zahay mba tena haity ianao Andriamanitra fa tsy hoe mihilanao Andriamanitra fotsiny. Mahaly tompo ny fampianarana izay natolotra teto, mahatoky izay fa tsy verina foana ny teninao fa ny fanahy masina no hiasa aminay tsirairay avy ary tsy verina aminao izany fampianarana izany raha tsy efa nahatateraka ny fanavozana anay dia ankonana mianatra mitaiza ary be azy ny Soratra Masina. Dia mahatoky izay fa hiasa ianao fanahy masina satria izany dateo no nanomezanao an'izao fotoana izao anay. Dia nivonahitra anao Andriamanitra rery ihany fa ankehitriny dia mivavaka manokana ho an'ny mpanomponao izay irahanao teto isaorana ianao Andriamanitra ary mahatoky izay fa ianao rehefa mifidy sy miantso azy momba azy mandrakariva ampahery azy lalandava ampitoetra ny fanahy masina ka ahafahany maefa be ny amin'ny fitoriana ny filazantsara anao amin'ny alalan'ny fampianarana. Dia ta io tompo ny ankohonany rehetra mba hitoetra amin'ny fiadananao Andriamanitra ilay fiadananao izay efa nentsoinao ho toriana teo. Dia misaotra ray masina amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovana ny mivavaka. Amen. Ani ako ng pangusas, kaya
para bersaudara apa yang orang para itu boleh tumbuh di diri ketua atau sistem yang boleh sistem fundamental mandu yang kita sebut itu sebenarnya yang dapat saya punya anak school tapi kalau tuh saya nanti sebenarnya nanti doa pusat kenapa pusat saudara dengan demanda faswabana dengan demanda faswabana demanda Kristi saudara kita adalah satu Ina amsotratontsika dia anao hoe mifanolotsika masady fotontsika milohan'izany rehefa no ny ampian'Andriamanitra dia andeha ho fanoloram-pentsika amin'ny alalany fanaovantsika ny rakitra. Anatin'ny fanatanterahana ny rakitra dia angatantsika ny sampanatanora anao hira ny volana matintsika. Ny rakitra moa dia tahaka ny mazatratsika mbatazany tekoina anjara anty. Andriamanitra izany kafana maso misaotra anao izay no fahasoavanao zay nahafahanay fiangonana voafanolam-be tonotrianao fa mialana izao marika hita maso dia rakitra tokoa zay avy amin'izay nomenao anay fa hoentina mampanosika asanao Andriamanitra eto amin'izao fiangonana izao
fa tsy mbola ihany kokoa no atolotray fa ankehitriny atolotrayanao ny fonay ny sainay ny fanahana ny tenanay manontolo mba fitaovana eo ampelan-tanana hitorina ny voninahitra koa maraisy tokoa mahitsy eo aniasao amin'ny alalan'ny fanamasina fa hoanitra kasitranamasina dia misaotra ramasina amin'ny alalanao Jesosy Kristy tompo anaovana mivavaka amen. So natontsika riavana ny tamin'izay nahafahantsika ny asan'izay fotoana izay a matontsika fa omarina mandrakariva ny teny Jesosy hoe rehefa zay rehetra nafoy anisan'izany fotoana dia lelana tompo azy atoreny fa afaka miady varitra amin'ny tompontsika riavana any amin'ny Alakamisy tia valona sasany mahevidia atao am-piangonantsika ary Jesosy ampaheny mpianana fa inona ny ataonareo mihoatra amin'ny sasa tamin'ny Alakamisy tsika riavana miaino amin'izany fampianarana zany amin'ny vary sasany zao mihoatra amin'ny sasany dia matontsika ny fitehirizan'Andriamanitra antsika Andriamanitra tsika tsy mamy ka nadino zao famelaberankevitra zao amen. Ny hira fa 3:7 miombo ny fanahiko fa voavony zao dia omeny mpitandrina ny sodrano sy fampahelezantsika ny tiamotia ary ao arinan'ny sodrano dia mivavaka fangatahantsika ho famarana ny fotoana dia mivavaka nampianarany tompo izay mamaranatsika ny fanovondoany. Hira 3:7 ny sodrano omeny ilay maneny mpitandrina ary dia mivavaka nampianarany tompo fa raha ny Fidimasina miombo ny fanahiko fa voavony zao. Andriamanitra ny fanantenana ameno anareo amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadaranareo amin'ny fonareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen. Misaotra amintsika riavana dia tsika hiantokoa mampanahy mivavaka nampianarany tompo manao hoe Andriamanitra ihany voninahitra amin'ny misaotra amintsika riavana leo iarana agatanantsika efa misodrano amin'ny alalan'i Jesosy manao hoe hitana Jesosy mahery amen amasika mivolanao araka letreo riavana dia misy an'ilay boky zany any ray maneny mpitandrina dia taty aloha efa lasanay enin'arivo le izy ho antsika zay lina zany dia mamanana tsy fa eo maranateo eo ny boky a mandra-panaovana famaranana kely mangataka fiokira ny koralo dia zay lina zany afaka mamanatona tsika enin'arivo ividin'ny boky misaotra ny amin'ny rapitso zany amin'ny ora sasany tarika amin'ny mahazatra miaraka amin'ny pasteur Robera hitantsika ny loha